Ho fifamenona amin'ny fambolena varandrano izay hita fa miaina ny famokarana eto Madagasikara noho ny antony maro vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro dia izahana ny fampitomboana ny fambolena varantanety. Noho izay indrindra dia namoaka karazana masomboly varantanety manodidina ny 30 ireo mpikambana avy eo anivon'ny fofifavakina karatra, masomboly izay mifanaraka amin'ny toetan'ireo tantsaha aty an-toerana. Ankehitriny manana eo amin'ny 30 latsaka kely eo ny karazam-bary antanety izay novokarin'ny fitoeram-pikarohana fofifà raha miasa amin'ny siraty moa zany izay misoratra any anatin'ny atao hoe catalogue national eny anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Ireo zany ataontsika hoe variété homologué. Reto masomboly reto sinona dia masomboly efa natsaraina. Zany hoe ao zany ny fahatatesany tsara, mataty atsika, mataty aretina ary manana fahavokarana ambony noho ny vary izay efa any amin'ny tantsaha efa tamin'ny andro nampiasaina efa hatry ny ela tany. Nampahafantarina tamin'ny alalan'ny varavarana misokatra teto Andranomanelatra ity vokam-pikarohana ity izay natrehan'ireo mpisehatra rehetra amin'ny vary eo anivon'ny faritra vakina karatra amporisihana ny tantsaha ampiasa ny masomboly voafantina satria ny masomboly no singa fototra mampitombo ny vokabary. Entaninay ireo tantsaha mba hampiasa ny karazana masomboly vary antanety izay mivoaka avy amin'ny fitoeram-pikarohana fofifà mba ho antoka ny vokatra izy ireo. Raha tanteraka daholo izany rehetra izany dia azo eritreretina tsara ny idiran'ny firenentsika ao anatin'izany atao hoe fahavitantena ara-bary izany. 4 ka hatramin'ny 7 taonina isaky ny hektara ny vokatra azo amin'ireo masomboly no hatsaraina, 3 ka hatramin'ny 9 mbolana no fiakaran'ny vokatra amin'ny ankapobeny.